dia mbola ho ampitomboana ho aminareo mandrakariva ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Alahady 17 ny volana febroary taona 2024 izay natokany fitandremana hitondranam-bavaka ny fikambanan'ny mpitoroteny sy ny katekista na ny fikambanan'ny vita fiofanana androany ry havana. Ary amara-paranana ny loha hevitra hoe mamonjy ny tenin'Andriamanitra. Iaraka ivavaka isika ry havana. Tompo, ampitomboindray ny finoanay avy amin'ny teninao mba ahafahanay manambara amin'ny hafa ihany koa fa Andriamanitra mahery ianao. Tenin'Andriamanitra velona, tonga nofo ary manana ny hery sy ny fahefany. Dia ampitenen'ny mpanomponao Tompo. Amen. Ny perikopy androany ry havana novakiana tamintsika teo ny ao amin'ny Josoa sy ny Luka ary ny epistily hoan'ny Jaona voalohany dia samy manambara ady. Samy manambara ady. Ireto perikopa ireto dia raha ao amin'ny Josoa manokana dia milaza ny ady manoloana firenena samy firenena. Ary ny Luka dia ady eo amin'ny olona sy ny devoly. Izay nambarany eo amin'ny Luka. Fa ny ao amin'ity epistily nosoratan'i Jaona ity, Jaona voalohany ity dia fananarana mba hiorina tsara amin'izay efa nampianarina anao hatramin'izay hatramin'ny voalohany mba ahafahana mandresy amin'ny ady. Resaka ady zany no resahana eto amin'ity perikopy reto. Raha vao miresaka ady tsika ry havana dia zavatra anankiroa ny ao an-tsaina. Raha vao miteny hoe ady dia misy ny mpandresy dia misy koa zany ny inona? Zay, misy ny mpandresy dia misy ny resy. Zay rehefa resaka ady. Araka ny teneniko teo hoe ady no hatrehana. Ary amin'ny fiainantsika andavanandro io dia miatrikady foana tsika. Miatrikady. Na ny ankizy zany, na ny zatovy, na ny lehibe dia samy miatrikady fa samy manana ny karazana ady hatrehany. Samy manana ny karazana ady hatrehany. Raha miresaka zao ny ankizy hoe ady dia zao rankizy tsy hoe ikoto miady amin'ny lita akory le resahana eto fa inona ny adiny ankizy? Miady mba ho tafita amin'ny fianarana. Ady amin'ny tsy fahalalana. Zany ny adiny ankizy. No an'ny tanora manana ny ady hatrehany tanora samy manana ny adinareo nareo rankizy. Samy mahafantatra ny adiny. Takan'izany koa raha ny neny manokana zao ny resahana, ny adiny neny ao amin'ny ankonanao dia ny adiny amin'ny tsy fisina. Indrindra amin'izao fiainana iainantsika izao. Inona indray no atao laoka? Aizo nahita vola? Samy manana ny adiny. Tahaka izany koa ny lehilahy, manana ny adiny ny lehilahy. Fa izao ny fanontaniana mipetraka. Te handresy ary ve ianao amin'ny adinao? Te handresy ve tsika amin'ny adintsika? Valiny dia tsotra ihany. Ndeha ho jerentsika izany ao amin'ny Luka 4:1 andininy 1:30 ka hatramin'ny 7:30. Io filazantsara ny Luka io zany no angalantsika havatra amin'izao maraina izao. Ny Exodosy 4:12 andininy 4:12 haitsika izay soratra masina izay. Inona le teneninao? Zay, Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Amin'ny fiainantsika dia misy ady ozy izy ateo. Ny hevitra voalohany raisintsika amin'io filazantsara io dia ny hoe ny hery sy ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra dia manafaka ny olona mamonjy ny olona. Ny hery sy ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra dia manafaka ny olona mamonjy ny olona.
eto amin'izao tontolo izao dia be ny olona mitady fahefana, be ny olona mitady fahefana, ary iainantsika andavanandro mihitsy izany eo amin'ny fiainantsika. Dia rehefa mahazo an'io fahefana io ny olona anankiray, dia ny zavatra ataony dia te angeja ny hafa izy. Izy mahazo fahefana fa ianao izany tiana atao inona? Tiany hafatotra ianao, tiany ho gejaina ianao, tiany hankohaka eo anatrehany ianao, andohalika mihitsy aza. Dia ho an'ny franc-maçon dia izao ny tenenana azy hoe dominer le monde. Tena tiany ho fatorana mihitsy izany ianao, tiany ho fehezina. Dia izany mihitsy, izany ny fiainana eto amin'izao tontolo izao. Raha mitady vahaolana eto amin'izao tontolo izao izany ianao raha manana olana, misy ve ny vahaolana? Ny vahaolana vao maika olana. Izay ny fiainana eto amin'izao tontolo izao. Fa eo amin'Andriamanitra kosa, eo amin'Andriamanitra fanohatra amin'izany mihitsy. Fanohatra amin'izany satria ahoana? Ny soratra masina efa milaza fa hoe raha ny zanaka anao nafaka anareo dia ahoana toany? Ho afaka tokoa ianareo. Ao amin'ny Jaona 4:3 no ahitantsika an'izany soratra masina izany. Dia ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra izay le hevitra voalohany teo hoe ny hery sy ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra hozy izy manafaka. Ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra manafaka eto amin'ity Luka ty lehilahy anankiray demoniaka, izay izany le ambarany eo. Fa rehefa nafahany Jesosy Kristy dia naninona ilay lehilahy? Afaka izy, afaka tamin'ilay fatotra izay nangejana azy. Nangejana azy dia tsy izy izany fa ny devoly. Dia rehefa niasa Jesosy, rehefa niasa ny tenin'Andriamanitra dia sitrana ilay lehilahy. Izay le hoe fahefan'ny tenin'Andriamanitra eto amin'ity Luka ty zao dia izay no lazany azy eto. Novonjeny Jesosy tamin'ny herin'ny teniny ity lehilahy ity. Jesosy mihitsy no miteny eto. Jesosy no miteny dia sitrana ilay demoniaka. Dia tsy mitovy amin'izany fiteniko izany. Za zao miresaka aminareo, miteny aminareo azy zao hoe miaino. Dia raha miteny aminareo hoe miaino, mety miaino nareo, mety tsy miaino nareo. Fa ny tenin' Jesosy, ilay teny manana ny fahefany dia tsy tahaka an'izany. Fa teny manana hery, teny manana hery tsy hay tohaina. Maharesy izao tontolo izao, ary teny manana ny heriny mihitsy. Logos moa no ilazana anazy, teny mahery manana ny heriny tsy hay tohaina. Dia mazava ho azy fa eto amin'ity 9:30 ny ilazana azy dia hoe ary talanjona avokoa izy rehetra ka niresaka hoe manahoana izao teny izao fa amin'ny fahefana sy ny hery no andidin'ny fanahy maloto dia nivoaka ireo. Tsapany reto olona reto izany fa tena nanana hery ilay teny, ary izay no nahatalanjona azy. Raha vao mitenitsika hoe talanjona, tsy mitovy fotsiny izany ohatra ny hoe gaga, taitra kely eo fotsiny. Fa ilay talanjona tena manana ny lanjany izany teny hoe talanjona izany. Raha vao miteny hoe talanjona tsika izany dia tena hoe gaga, tena hoe tafa. Ohatra ny hoe izay ny ilazantsika hoe tena tafa mihitsy ianao, tsy nahita lazaina, tsy nanan-kambara. Izany no heviny raha vao miresaka an'ilay hoe talanjona. Ary izany tokoa talanjona reto olona reto nahita ilay lehilahy sitrana. Fa ao amin'ity Luka ty io ny fanasitranana nataon'i Jesosy voalohany, izany hoe mbola tsy nahita ilay olona, ka normal be zany izy raha hoe talanjona, tena gaga, tsy nanan-kambara. Ary izay ilay herin'ny tenin'Andriamanitra ry havana. Ilay fahefan'ny tenin'Andriamanitra, logos izy ateo dia mahavita zavatra tsy eritreretintsika mihitsy. Any amin'ny Genesis izy, tamin'ilay nahariana izao tontolo izao, dia niteny fotsiny ny Andriamanitra hoe misy dia nisy. Fa raha za zao ny teny aminareo hoe misy, ohatra ny toa tsy nisy fa izay ilay hery sy fahefan'ny tenin'Andriamanitra izay. Izay ilay hery sy fahefan'ny tenin'Andriamanitra izay ry havana. Ao amin'ny soratra masina ao misy tantaran'ilay kapiteny
nanana mpanompona rary izy dia tsy nentina teo Jesosy tsy nifanatrika tamin'ilay marary Jesosy fa inona ny tenen'ilay kapiteny mitenena fotsiny ihany ianao dia niteny Jesosy dia naninona ilay mpanompony kapiteny sitrana heriny tenin'Andriamanitra izany ry havana hery sy fahefan'ny tenin'Andriamanitra izany ry havana iza moa io tenin'Andriamanitra mahery io Jesosy ilay tonga nofo nonona teto amintsika io voalaza izany any amin'ny filazantsara araka ny Jaona 1:7 lay teny tonga nofo lay manana ny hery sy ny fahefany mamonjy manafaka atsika amin'ny zavatra rehetra inona ary ny olana atrehantsika samy manana ny olana antsika hozy izy ateo fa zao ry havana ninona olana atrehantsika Jesosy manafaka atsika amin'izany manasitrana atsika izy ny olana atsika ve marary tsika sitranin Jesosy tsika raha tena mino azy tokoa ny olana atsika ve fahantrana fahafatesana aza resin'ny Jesosy zay fahantrana ve resin'ny Jesosy zany ry havana samy afaka miteny izay olana lesantsika fa zao vitan'i Jesosy ny mamahaza ny olana rehetrarehetra izany na ara-panahy io na ara-tsaina io na ara-petsepo io na ara-batana io vitan'i Jesosy no mamonjy atsika minoan'i Jesosy tompo ahoana toyny zay tokana ihany zany ny vahaolana inona Jesosy lay teny tonga nofo lay teny manana ny hery sy ny fahefany zay ry havana no hitantsika amin'io tapany voalohany io fa ahoana indray ara no hidirantsika amin'ny tapany faharoa ao amin'ny filazantsara ao amin'ny epistily nosoratany Jaona io le epistily voalohany io dia milaza fananarana ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra zany zay efa nampianarina efa nampahafantarina ny tenin'Andriamanitra efa nafantatra fa manana ny hery sy ny fahefany ny tenin'Andriamanitra fananarina mba hiorina tsara amin'ny finoana hiorina tsara amin'ny finoana ary lefa miorina tsara amin'ny finoana n'io tenin'Andriamanitra io dia hiainana tokoa io fa raha tsy izany tsy afaka miorina amin'ny finoana tsika mila miaina lay tenin'Andriamanitra dia misaotra mpanao 10 minitra teo araka ny teneniko tamin'ny voalohany tsy mifampiresaka fa dia tena mifampitohy tokoa lay hafatra mila hiainana io tenin'Andriamanitra io hiainana io mba ahafahantsika miorina amin'ny finoana rehefa miorina amin'ny finoana tsika izay le mahatonga antsika talanjona mahita ny asa-pamonjena ataon'Andriamanitra dia rehefa talanjona tsika dia ahoana ny ilazany anazy eo amin'ny 7:30 ary ny ely tena amin'ny tany manodidina rehetra ny lazany zay ny idirantsika amin'ny faharoa ny faharoa dia hoe rehefa manaiky ny hery sy ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra tsika mandeha mitory ny filazantsara rehefa manaiky ny hery sy ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra tsika dia lasa mandeha mitory ny filazantsara tamin'ny voalohany teo tsika dia hoe ny hery sy ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra dia manafaka mamonjy dia raha ohatra zany ka hoe mandeha mitory filazantsara tsika inona lay ambaratsika zay lay famonjena nambara tany amin'ny voalohany teo lay famonjena nataon'i Jesosy Kristy lay fahefan'ny tenin'Andriamanitra ny hery sy ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra zay no andeha ambaratsika zay aladiny vita fiofanana androanina ny mpitoroteny sy ny katekista fa ny afatra tsy ho an'ny mpitoroteny sy ny katekista ihany fa ho antsika rehetra izay manatrika izao fotoana izao ho antsika rehetra izay manatrika izao fotoana izao no iantefan'ny tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra mahery mamonjy ary io tenin'Andriamanitra io tsy miova ho maly san'io ary mandrakizay arak'ilay nambara teo hoe io lay efa namoronan'Andriamanitra izao tontolo izao tany amin'ny Genesisy io fa io tenin'Andriamanitra io mbola iainantsika ankehitriny raha misy ny mpijoro vavolombelona rehefa le fotoana amin'ny fifoazana larobisy lakamisy ireny misy mijoro vavolombelona dia manambara lay asa-pamonjena nataon'Andriamanitra tany manambara ny hery sy ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra lay mijoro vavolombelona zay io tenin'Andriamanitra io no ndeha ambara ho toriana amin'izao tontolo izao fa Jesosy mihitsy
ilay tenin'Andriamanitra velona ilay manana ny hery sy ny fahefana. Ny herin'ny tenin'Andriamanitra ry havana dia mahatonga antsika manosika antsika mihitsy handeha hitory filazantsara. Hitory filazantsara. Zao anefa raha tsy tena manana antsika tsy afaka mizara. Ka mba hahafahantsika mandeha mizara, menara aloha tenin'Andriamanitra. Zay le 10 minitra teo mianatra sekoly alahady. Alahady ny vita fiofanana androany dia ho an'izay mbola tsy ao anatin'izany andana mianatra miditra sefaly samy setela ahafahantsika manovo mba ahafahantsika mizara tena ahafahantsika mitombo amin'ny fahalalana zany Jesosy Kristy nandresiny fahafatesana zany. Fa zany no miandra antsika kristianina. Ny fiangonana dia manana fandaharam-potoana manao tafika masina mandeha mitory filazantsara. Nafinaritra fa tamin'ny farany teo zay nandeha 200 isabe zao. Fa zany 200 isa zany ampafirin'ny kristianina ataon'ny FJKM Atsimo Mahamasina raha ataony pourcentage kely zany. Fa mampirisika antsika ny tenin'Andriamanitra eto hoe mandehana aelezo ary ny ely tany amin'ny tany manodidina rehetra ny lazany Jesosy Kristy io. Jesosy Kristy ilay nandresiny fahafatesana. Lay teny tonga nofo manana ny hery sy ny fahefana. Koa ankehitriny ry havana mety efa amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Rehefa nomena maimai-poana ianao, nomena ny tenin'Andriamanitra mbola zaza ianao dia efa nampianarina ny tenin'Andriamanitra, iaino izany. Aza variana fotsiny hoe talanjona teo dia mijanona eo. Misy ny olona mianatra tenin'Andriamanitra, sefala, setela sy ny sisa fa mijanona ho fahalalany fotsiny izany. Fa tsy izay nampianarin'ny soratra masina. Nampianarin'ny soratra masina dia hoe mandehana aelezo ny lazany. Koa androany ary ry havana. Ao Matthieu dia misy an'izao teny izao hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ahoana ny tonony? Mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Tsy ho an'ny fikambana mitory-teny sy ny katekista ihany araka ny lazaiko teo, fa ho antsika rehetra na mbola zaza aza ao amin'ny sekoly alahady dia misy fandaharana hoe ny ankizy mandeha mitory teny, mandeha mitory filazantsara. Misy an'izany ao amin'ny sekoly alahady sao dia tsy fantatsika olon-dehibe fa ireo sekoly alahadyntsika ireo dia mandeha ireo mitory filazantsara ireo. Efa mandeha ireo any amin'ny ankafita. Ny tanora mandeha ireo any amin'ny isatsampana any. Fa ho antsika izay mbola tsy nandeha mety efa amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Rehefa nahazo maimai-poana ry havana dia tokony hanino izany? Mizara maimai-poana dia mandeha anary. Ndana tory ny filazantsara fa izany no andrasan'ny tompontsika dia mahereza. Ho aminareo aneny Tompo.